Miarahabanao izay manaraka an'izao fizarana toetra amin'ity sehatra ity izao indray a. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika afaka manatanteraka an'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fizarana mikasika ny bokin'ny Apokalipsy isika, efa natombontsika tao anatin'ny herinandro maromaro lasa izay. Teo amin'ny toko 9 no nijanonantsika tamin'ny fizarana farany, dia hotoizantsika izany androany. Ny antony hanaovana an'izao fizarana izao moa dia averimberina foana fa tena hoe ho an'ny fiangonana mba hifoha amin'ny torimasom-panahy ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy iza fa izaho sy ianao izay manara-dian'i Jesosy Kristy, izay milaza fa mpianatry Jesosy Kristy, izay milaza fa nandray ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy ny fiangonana tena matory ary dia tena resin'ny torimaso. Misy kosa ny fiangonana mifoha amin'ny torimasom-panahiny. Misy ny fiangonana mila foazina ihany koa. Aty amin'ny andro farany ny fiangonana, ny endriky ny fiangonana aty amin'ny andro farany dia nambaran'ny Apokalipsy tany amin'ny toko 13 tany nahitantsika an'izany fa manana endrika roa ny fiangonana aty amin'ny andro farany, dia ny fiangonan'ny Filadelfia sy ny fiangonan'ny Laodikia izany. Fiangonan'ny Filadelfia dia mampiseho ny endriky ny fiangonana izay ho akarina rehefa isehony amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy, ary ny fiangonan'ny Laodikia kosa dia mampiseho ny endriky ny fiangonana izay ho tavela ety ambonin'ny tany satria rendrika ao anatin'ny torimasom-panahy rehefa miseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy. Tena manaitra ny fiangonana, tena aty-ponay mihitsy manao fanairana, antso fanairana ho an'ny fiangonana. Efa antombotra ny andro, efa akaiky Jesosy Kristy, efa eo am-baravarana izy. Rehefa nanome an'ity fanambaran'ity an'i Jaona apôstôly ny anjely dia tena niteny mihitsy ny anjely fa antombotra ny andro. Sambatra hoy izy izay mamaky sy miaino ny faminaniana voalaza atao anatin'ity boky ity satria antombotra ny andro. Jesosy Kristy ihany koa dia niteny fa ny taranaka izay ahita ny firobonan'ny aviavy indray. Ny aviavy moa dia hoarin'i Jesosy Kristy amin'ny firenena Israely. Ny firenena Israely izay tsy nisy nandritra ny 2000 taona mahery, tsy nisy intsony tety ambonin'ny tany nandritra ny 2000 taona mahery satria niparitaka tany amin'ny firenena maro samihafa tety ambonin'ny tany ny zanak'Israely. Fa araka ny teny efa nomen'Andriamanitra ny mpaminaniny hoe hamerina an'ireo zanak'Israely miparitaka eran'ny tany ireo izy petraka ao amin'ny tany izay efa nametrahan'Andriamanitra azy io, hiverina ho firenena indray. Dia nolazain'i Jesosy Kristy fa ny taranaka izay mahita an'izany fiverenan'ny Israely ho firenena indray, izay ny dikan'ilay aviavy mandrobona indray. Ny taranaka izay mahita an'izany dia taranaka tsy ho lany ritra mandra-piveriny Jesosy Kristy indray. Tsy iza akory izany taranaka izany fa isika izao, satria tao anatin'izao taranaka misy antsika izao, ny taranaka indray mihira raha efa ny Baiboly no jerentsika dia eo amin'ny 70-80 taona eo no faharetan'ny taranaka indray mihira. Ny firenena Israely tamin'ny taona 770 no niverina ho firenena indray rehefa tsy nisy nandritra ny 2000 taona. Izany dia manambara sy manamafy fa isika izao ny taranaka ahitan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Izany dia manambara sy manamafy amintsika fa isika izao dia tena ao anatin'ny faran'andro tokoa, ary tena efa mamara-parana ny andro farany tokoa isika izao. Izany rehetra izany manosika ny fonay tena hanao antsoavo, hanaitra ny fiangonana mba hiomana tsara ny amin'izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany indray. Ary izany ihany koa no antony mahatonga anay hamporisika antsika fiangonan'i Jesosy Kristy marina tokoa. Tena azoto amin'ny mamaky ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina, indrindra fa mamaky ny bokin'ny Apokalipsy izay tena nataon'Andriamanitra ho vakiana sy ho fantarintsika mihitsy rehefa nanome ny fanambarana tamin'i Jaona
Andriamanitra dia tena nolazay mihitsy fa aza sina fitomboka se, izany hoe aza tazonina ho anao irery, aza hidiana ny fanambarana sy ny fahitana izay nomenanao fa tena zarao ampahafantarin'ny olona. Izay izany no antony tena manosika anay hanao an'izao fizarana izao. Ho toy isika arany ny fizarana. Tamin'ny fizarana farany isika dia tao amin'ny toko 9. Maro ny zavatra hitan'ny Jaona tao efa tafiditra ao anatin'ny ilay antsoina hoe andro mahorina, ilay hoe grande tribulation izany isika tao anatin'ny toko 9. Misy boky anankiray, horonam-boky anankiray izay mihidy tamin'ny tombo-kase anankifito hitan'ny Jaona tany an-danitra. Tsy nisy zavaboarin'Andriamanitra mihitsy na tany an-danitra, izany hoe na ny anjely na ny olombelona tetỳ ambonin'ny tany nomen'Andriamanitra fahefana afaka hamohan'io boky io. Tsy nisy mihitsy zavaboary. Jesosy Kristy irery ihany no nomen'Andriamanitra fahefana hamoha ny horonam-boky izay mihidy amin'ny fitomboka 7. Dia efa hitantsika izany fa efa nanomboka namohan'izany tao anatin'ny toko 9. Dia nijanontsika teo amin'ny famoahana ny fitomboka se 9 teo amin'ny toko 9. Izay izany hitantsika tamin'ny fizarana farany. Androany tsika dia hijery izany ny Apokalipsia toko 7. Eto amin'ity Apokalipsia toko 7 ity dia miato ny famahana ny tombo-kase izay manidy ny horonam-boky teny an-tanan'i Jesosy Kristy io, satria misy anjely 4 izay niseho hitan'ny Jaona izany, naseho tao anatin'ny fahitana hitan'ny Jaona. Reto anjely anankefatra reto dia nomen'Andriamanitra fahefana hiazona ny rivotra mba tsy hitsoka etỳ ambonin'ny tany. Vakitsika kely ny fiatombohan'ny toko 7. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 mitsangana teo amin'ny vazantany 4 niazona ny rivotra 4 amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Manentana anao aloha tena hoe hamaky ny boky ny Apokalipsia, tsy maninona efa lasa lavitra ary ianao mba ho azonao izay zavatra resahantsika eto, afaka hiverenana vakiana rehefa manao ny fizarana toy izao tsika, fa tsara kokoa raha mamaky mialoha ianao alohan'ny hiainonao ny fizarana izay atao eto mba tsy hahavery ianao izany. Satria za tsy hamaky iray manontolo ny toko fa avy hatrany tsika dia manao ny fizarana. Reto anjely 4 reto izany dia nomen'Andriamanitra fahefana hiazona ny rivotra mba tsy hitsoka etỳ ambonin'ny tany. Avy eo dia nisy anjely anankiray hafa koa izay mitazona ny tombo-kase an'Andriamanitra velona, izay ny fomba filazany azy. Ary ity anjely anankiray ity dia nomen'Andriamanitra fahefana no irahan'Andriamanitra mba hanisy famantarana ny olona tetỳ ambonin'ny tany, nisy sokajin'olona nandrahan'Andriamanitra tena hoe ametrahany reto anjely reto. Ity anjely anankiray ity moa izany famantarana ety ambonin'ny tany. Dia voalaza mazava eto moa izany fa anisan'ireo ireo olombelona 4,400 alina sy 1 hetsy. Izy ireo dia jiosy ary izy reto dia tafiditra ao anatin'ilay sokajy antsoina hoe fofombadin'i Jesosy Kristy izany. Ao ampovoan'ny fahorim-be izy ireo, ao ampovoan'ny grande tribulation izay efa ao anatiny tsara mihitsy ity toko 7 ity. Dia hoakarin'Andriamanitra any an-danitra ho hitantsika eo ny amin'izay rehefa any aoriana kely any. Ireo jiosy 4,400 alina sy 1 hetsy ireo izany dia nasiany anjely famantarana teny amin'ny andriny. Dia nahita ihany koa Jaona ato amin'ity toko 7 ity vahoaka marobe avy amin'ny firenena maro izay miteny amin'ny fiteny maro samihafa. Hitan'ny Jaona tany an-danitra izy ireo miara manao fiderana sy fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireo fofombadin'i Jesosy Kristy izay efa nakarina. Dia tsy iza akory fa ny sokajin'ny fofombadin'i Jesosy Kristy izay codé
amin'ireo 420 loholona sy ireo zava-mananaina 4 dia niampy an'ireto vahoaka marobe reto izany manao fiderana sy fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra any an-danitra. Izay izany zavatra hitan'ny Jaona tato anatin'ity toko 7 ity. Reto vahoaka marobe reto dia efa avy tao anatin'ny fahoriam-be, izany hoe efa nandalo tato anatin'ny fahoriam-be, ary ireo olombelona izay nino an'i Jesosy Kristy izany izy ireo nampamonoan'ny antikristy, satria mandritra ny andron'ny fahoriam-be na ny grande tribulation dia tena zavatra tsy azo atao ety ambonin'ny tany mivavaka amin'Andriamanitra hafa tsy ilay antikristy irery ihany no ilaza fa Andriamanitra dia izy irery ihany no azon'ny olombelona hivavahany. Indrindra moa fa izany mivavaka amin'ny Jesosy Kristy izany dia tena fahavalon'ny antikristy mihitsy, ka izay olombelona rehetra fantatra fa mivavaka amin'ny Jesosy Kristy dia ho vonoina avokoa. Dia anisan'ireo olombelona efa novonoin'ny antikristy izany, nampamonoin'ny antikristy reto vahoaka marobe hitan'ny Jaona eo anoloan'ny seza fiandrian'Andriamanitra manao fiderana sy fiankohofany reto. Reto vahoaka marobe reto dia tsy tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny fofombadin'i Jesosy Kristy akory, fa kosa rehefa tonga any an-danitra izy dia miara-miankohoka sy manao fiderana eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ireo fofombadin'i Jesosy Kristy izay efa nakarina tany an-danitra tamin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy teny amin'ny rahoan'ny lanitra izany. Fanamariana kely hanamafisako an'izay fanazavana izay tany amin'ny Apokalipsy toko 5:1-9 isika dia nahita fa ny fofombadin'i Jesosy Kristy, izany hoe ny loholona 420 sy ny zava-mananaina 4 dia nitazona lovia volamena teny an-tanany sy nitazona lokanga. Lovia volamena sy lokanga ny teny an-tanan'ny fofombadin'i Jesosy Kristy izay hitantsika tany amin'ny Apokalipsy toko 5:1-9. Fa reto vahoaka marobe izay nampamonoin'ny antikristy efa hitan'ny Jaona tany an-danitra reto kosa dia mitazona sampandrofia eny an-tanany na feuille de palmier noho ny filazan'ny teny vahiny azy. Izay izany ny zavatra mitranga ato anatin'ity Apokalipsy toko 7 ity. Miditra eo amin'ny Apokalipsy toko 9 tsika dia nisokafana amin'izay ary ny fitombo-kase fahafito farany tamin'ilay horonam-boky teny an-tanan'i Jesosy Kristy. Inona no nitranga rehefa nisokafana ny tombo-kase tamin'ilay horonam-boky? Nisy fahanginana tany an-danitra. Voalaza eo amin'ny toko 9:1 ary rehefa novahany ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony atsasaky ny ora ny tany an-danitra. Aza adino fa i Jaona apôstôly tena mbola olombelona nofo aman-drano nanehoan'Andriamanitra an'izao fahitana sy nanomen'Andriamanitra izao fanambarana ato izay voalaza ato anatin'ny bokin'ny Apokalipsy izao. Izany hoe Jaona izany amin'ny notion de temps an'ny olombelona, amin'ny maha olombelona azy nanomezany an'ilay hoe atsasaky ny ora, izany hoe 30 minitra. Fa ny tena marina dia fotoana fohy izany no nisian'ny fahanginana tany an-danitra. Nisy fahanginana nandritra ny fotoana fohy tany an-danitra. Izany hoe na ny fiderana sy ny fiankohofana izay ataon'ireo fofombadin'i Jesosy Kristy efa nakarina tany an-danitra sy ireo vahoaka marobe ny vonoina izay efa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny, miara-midera, miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra, na ny fiderana sy ny fiankohofana nataon'izy ireo aza dia nangina tao anatin'ny fotoana fohy. Inona ny zavatra nitranga avy eo? Nisy anjely 7 mitana trompetra 7, izany hoe anjely iray mitana trompetra iray. Hitan'ny Jaona nisy anjely 7 izay mitana trompetra 7 teo anatrehan'Andriamanitra. Ny trompetra dia anisan'ny fitaovana tena fampiasan'Andriamanitra mihitsy rehefa hanao fampitandreman'Andriamanitra, rehefa hilaza zavatra Andriamanitra
mandefa ny anjeliny dia mitroka trompetra ny anjely, zavatra efa fanao, zavatra efa fahita izany rehefa mamaky ny baiboly isika. Dia eto izany dia trompetra 7 be izao no andeha haneno ho fampitandremana ny etỳ ambonin'ny tany fa tena hilatsaka tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra. Avy eo dia nahita anjely anankiray indray Jaona. Ity anjely anankiray ity dia mijoro teo anoloanan'ny altaran'Andriamanitra izy miaraka amin'ny lovia volamena feno ditin-kazo manitra. Ity anjely anankiray ity indray ankoatran'ilay anjely 7 mitana trompetra 7 teo izany dia mitatitra ny vavaka izay asandratry ny masina, izay ny filazany azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny antsoin'Andriamanitra hoe olo-masina raha ny baiboly no jerentsika dia ny olona izay nividian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany, manaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy, no hamarin'i Jesosy Kristy tamin'ny rany sy ny diovin'i Jesosy Kristy tamin'ny rany. Izany no antsoin'Andriamanitra sy eken'Andriamanitra hoe olo-masina. Ny vavaka izay asandratry ny olo-masina izany dia ity anjely ity no mampiseho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Izay izany ny zavatra hitan'ny Jaona teto koa, tena mampahery-antsika sy tena hoe manome toky antsika Andriamanitra fa maheno ny vavaka izay asandrantsika Andriamanitra. Manomboka amin'izay ary ny famahana ny trompetra. Ny trompetra hoy dia fampiasan'Andriamanitra rehefa hanome fampitandremana Andriamanitra, rehefa hilaza zavatra lehibe Andriamanitra, rehefa hilaza événement lehibe hitranga Andriamanitra dia mandefa ny anjeliny izy ary mitsoka anjomara moa izany ny filaza azy amin'ny fiteny malagasy, ny anjelin'Andriamanitra. Izany hoe efa fanaon'Andriamanitra, efa fanaon'ny anjelin'Andriamanitra ny mitsoka trompetra, izany rehefa misy zava-dehibe hitranga. Eto ary dia rehefa tsofina ny trompetra voalohany dia ny zavatra nitranga mbola ao anatin'ny Apokalipsy 7 tsika izao. Ny zavatra nitranga dia ny hapahatelon'ny tany dia may, ny hapahatelon'ny zava-maniry, ny hazo, ny zava-maniry dia may tetỳ ambonin'ny tany. Fantatsika rehetra fa ny zava-maniry dia tena manana ny asany lehibe amin'ny fiainantsika zanak'olombelona sy amin'ny biby ihany koa. Manana ny asany lehibe ny zava-maniry amin'ny rivotra iainantsika zanak'olombelona. Izany izany dia manambara fa misy voka-dratsiny lehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fahamaizan'ny tany sy ny zava-maniry. Tsofin'ny anjely indray ny trompetra faharoa, fampitandremana faharoa, dia ny hampahatelon'ny ranomasina no mivadika ho rà. Ny hampahatelon'ny zava-manan'aina rehetra ao anatin'ny ranomasina dia maty avokoa, ary ny hampahatelon'ny sambo izay mivezivezy eny amin'ny ranomasina dia potika avokoa. Fantatsika tsara fa ny ranomasina dia anisany loharano karena ho an'ny olombelona, indrindra fa ho an'ireo izay tena hoe mampiasa an'izany ranomasina izany ho antom-pivelomana, ny mpanjono sy izay rehetra mikirakira ny resaka manodidina ny ranomasina izany. Tena marobe ny olona etỳ ambonin'ny tany tena miaina mivelona amin'ny ranomasina. Tena asehon'Andriamanitra amin'ny olombelona, mbola fampitandremana satria mitsofina ny trompetra faharoa, asehon'Andriamanitra amin'ny olombelona fa ny ranomasina dia fitahiana avy amin'ny Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra amin'ny olombelona ihany koa fa tsy zavatra vaovao tetỳ ambonin'ny tany ny fivadian'ny rano ho rà tahaka izao, fa efa nisy izany tany Egipta. Mampatsiaro ny olombelona Andriamanitra fa efa nisy tany Egipta noho ny fahamafisan'ny fon'ny Farao tsy namela ny zanak'Israely handeha dia navadik'Andriamanitra ho rà ny on'ny Nil. Dia eto izany ranomasina no navadik'Andriamanitra ho rà, miteraka voka-dratsy lehibe ho an'ny zanak'olombelona izany. Fanairana fahatelo, fampitandremana fahatelo, tsofina ny trompetra fahatelo. Mbola ny rano ihany fa ny loharano sy ny ony rehetra tetỳ ambonin'ny tany ny hampahatelon'ny loharano
sy ny ony rehetra tetỳ ambony tany dia nivadika ho mangidy, izany hoe voapoizina. Tena aseho an'Andriamanitra ny olombelona hoe zava-doza no mitranga rehefa misy ny fanampoizinana tahaka izao. Fanairana fahatelo, Satana nanapoizina ny fanahin'olombelona tamin'ny fahotana dia niteraka ny fisarahan'ny olombelona tamin'Andriamanitra. Fa ny fahotanareo ny soratra masina no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ireo. Tsika rehetra dia mahafantatra fa ny rano dia tena loharanon'ny fiainan'ny olombelona mihitsy. Loharanon'ny fahavelomana ho an'ny olombelona ny rano. Ilaina ny rano ho sotroina, ilaina amin'ny zavatra marobe, ilaina ny rano amin'ny fidiovana. Nefa eto izany ny rano dia mivadika ho loharanom-pahafatesana ho an'ny olombelona. Tahaka ny ilan'ny olombelona ny rano rehefa hidio izy, zava-dehibe ho an'ny olombelona ny fisian'ny rano hidiovana. Dia ho an'Andriamanitra ihany koa dia zava-dehibe ho an'Andriamanitra ny fahadiovan'ny fanahin'ny olombelona, ny fahadiovan'ny fotsika olombelona. Tena anisan'ny zavatra tena lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany. Tadidio tsara fa isika olombelona dia tena tsinotsinona, tena manoloana ny fahalehibiazan'Andriamanitra isika dia tahaka ny singana fasika eo anatrehan'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Mila ny fiarovan'Andriamanitra foana isika olombelona. Rehefa tsy misy ny fitahian'Andriamanitra dia potika ny olombelona. Izay izany zavatra miseho eto amin'ity fitsofana ny Anjomara fahatelo ity. Satria ny fitahiana izay heverintsika fa tena hoe mandeha ho azy amin'ny fiainan'ny olombelona ny fisian'ny rano, rehefa voapoizina ny rano dia lasa nivadika ho ozina ny fitahiana. Rehefa tsofina indray ny fampitandremana fahaefatra, ny Anjomara fahaefatra na ny trompetra fahaefatra, ny ampahatelon'ny masoandro, ny volana, ny kintana no mivadika ho maizina. Ny masoandro, ny volana, ny kintana dia fantatsika tsara fa fahazavana izany, mitondra fahazavana izany ety ambonin'ny tany. Ny fanalan'Andriamanitra an'ireo eto amin'ity fitsofana ny trompetra fahaefatra ity dia mampiseho hoe inona ny zavatra mitranga, manahoana ny fiainan'ny olombelona tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria fahasoavan'Andriamanitra, ny hanomezan'Andriamanitra ny masoandro, ny volana, ny kintana hanazavantsika ety ambonin'ny tany. Jesosy Kristy eo amin'ny Matthieu 5:5-7 dia tena miteny mihitsy fa Andriamanitra dia mampisaka ny masoandro ny amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Fahefan'Andriamanitra irery ihany izany mampisaka ny masoandro izany. Andriamanitra mpahary irery ihany no manana fahefana hibaiko ny masoandro, ny volana ary ny kintana. Fantatsika tsara ihany koa fa ny fahazavana dia rehefa misy ny fahazavana dia misy ny fanantenana, misy ny fiainana. Fantatry ny olombelona ny lalana ho alehany rehefa mazava, rehefa ao anatin'ny mazava no andehanana. Fa rehefa ao anatin'ny aizina kosa ny andehanana dia mitsapatsapa ny olona, tsy mahita mihitsy aza. Satria ny aizina dia mitondra fahafatesana, mitondra tahotra, mitondra confusion ny aizina. Tena ampatsiahivin'Andriamanitra ny olombelona izany fa io masoandro, volana sy kintana io ka tsy hoe automatika ny fisehony eo, fa tena noho ny fahasoavan'Andriamanitra no isian'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana manazava antsika. Ary fahefan'Andriamanitra feno, tsy misy afaka manala an'izany amin'Andriamanitra ny mampiato ny fiposahan'ny masoandro. Eto izany dia tsy hoe nampiatoan'Andriamanitra ny fiposahan'ny masoandro fa nanalan'Andriamanitra ny fahazavana masoandro. Ny ray ampatelo masoandro ny esorin'Andriamanitra, lasa ny hamaizina izany ny fahazavana.
Eo amin'ny apokalipsy toko fahasivy indray tsika izao miditra eo amin'ny toko fahasivy dia sokafana ny tsofina ny anjomara fahadimy izany. Rehefa tsofina indray ny anjomara fahadimy dia ireo anjely izay nanota tamin'izany fotoan'izany efa ela izany ka nohidin'Andriamanitra, nofatoran'Andriamanitra tamin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy. Ireo anjely ireo izany novahan'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra hivaha izany hampahoriny olombelona, hitondra fahoriana sy fampijaliana ny olombelona ety ambonin'ny tany. Tena hoe hisy invasion démoniaque tsy mbola nisy toy izany ety ambonin'ny tany. Hampijaly sy hampahory indrindra fa ireo olona izay tsy manana ny famantarana eny amin'ny andro, ny famantarana fa an'Andriamanitra ilay olombelona. Amin'izany fotoan'izany ny olombelona dia hitady fahafatesana, fa handositra ny olombelona ny fahafatesana. Izay no voalaza ato anatin'ity toko fahasivy ity. Ary Satana mihitsy no lohany sy mpibaiko an'ireto demony reto. Voalaza ery amin'ny andinin'ny faha 1:12 izany. Eo amin'ny fitsofana ny anjomara fahaenina dia mbola hiampy anjely anankefatra. Reto anjely anankefatra reto dia anisan'ny anjely nanota tamin'Andriamanitra ihany koa ary nohidin'Andriamanitra, nogadrain'Andriamanitra any akaikin'ny ony atao hoe Eufrata ao Moyen-Orient ao. Mandrakizao tsika amin'ny teny izao izany ireo anjely ireo, na ilay anjely teo amin'ny hovahana eo amin'ny fitsofana ny anjomara fahadimy, na ny anjely, reto anjely efatra eto amin'ny fitsofana ny anjomara fahaenina reto dia mbola migadra izy ireo mandrakity ny androany any amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Fa hovahana kosa izy ireo amin'ny fotoana izay efa voatendry hanaovan'izy ireo ny iraka izay efa hanomanana azy dia ny fampahoriana ny zanak'olombelona ao anatin'ny andro mahory, dia amin'ny andron'ny grande tribulation izany. Amin'izany fotoana izany dia ny hampahatelon'ny olombelona ety ambonin'ny tany no vonoiny reto anjely reto. Reto anjely efatra izay hovahana eto amin'ny fitsofana ny anjomara fahaenina reto dia tena anisan'ny anjely matanjaka mihitsy, satria rehefa mivaha izy ireo dia misy tena anjely maro be tsy hita isa, demony izany ny ilazana azy moa, hiaraka hiasa amin'izy ireo handravarava sy hampahory ny olombelona ety ambonin'ny tany. Ireo anjely ireo moa dia voalaza any amin'ny Petera faharoa, toko faharoa andinin'ny fahaefatra, sy any amin'ny bokin'ny Joda. Bokin'ny Joda dia eo alohan'ny bokin'ny Apokalipsy, andinin'ny fahaenina. Bokin'ny Joda tsy misy afa-tsy toko iray ihany. Any amin'ny Genesis toko fahaenina ihany koa miresaka an'ireto anjely nanota tamin'Andriamanitra reto. Dia ireo anjely ireo izany nitondra fandravaravana ety ambonin'ny tany amin'ny fotoana izay efa voatendrin'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra anaovan'izy ireo an'izany. Ery amin'ny famaranana ny toko fahasivy eny amin'ny andinin'ny faha 1:20, ny zavatra mampalahelo dia na dia efa izany rehetra izany aza no mitranga ety ambonin'ny tany, mbola fampitandremana izany, satria araka ny lazaiko tery am-piandohana teo ny fitsofana ny trompetra dia fampitandremana. Dia tsy mibebaka mihitsy ny olona, tsy miova mihitsy ny olona, fa manohy ny fahotany, mivavaka amin'ny demony, manompo sampy, mamono olona, mijangajanga, manao ny ratsy fanaony ihany ny olombelona. Izany dia tena mampiseho miharihary ny alalim-pakan'ny faharatsian'ny olombelona. Fanamarihana farany alohan'ny hidirantsika amin'ny toko fahafolo, reto trompetra fito izay tsofin'ny anjely ato amin'ny toko apokalipsy toko fahasivy reto dia tsy misy ifandraisany amin'ilay trompetra ho tsofin'ny anjely rehefa hiseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy. Satria ny trompetra ho tsofin'ny anjely rehefa hiseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy dia trompetra roa ihany.
Hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voaloha 4 manomboka amin'ny 17. Miditra amin'ny 10 ary sika amaranantsika an'ity fizarana ity. Eto amin'ny 10 dia misy anjely anankiray izay mitazona boky kely eny an-tanany. Dia ity anjely anankiray ity dia voalaza fa anisan'ny anjely mahery izany, izay izany ny filazany azy eo amin'ny 10. Dia naheno rehefa nosokafan'ity anjely ity ny boky teny an-tanany dia naheno feo tahaka ny feona tonnerre moa izany ny filazan'ny teny vahiny azy, fa ato amin'ny filazan'ny baiboly malagasy azy dia kotrokorana. Naheno feona kotrokorana jaune, naheno feona kotrokorana 7, izay ny filazany azy. Izany hoe azony jaune tsara ny zavatra nambarany kotrokorana 7, saingy tsy navelan'Andriamanitra ho soratany jaune kosa. Teto izany ny zavatra tsy navelan'Andriamanitra ho fantarin'ny olombelona dia zavatra nambaran'ireto kotrokorana 7 reto. Rehefa ery ambany kely, rehefa tsofina ny anjomara faha-7, satria raha nanaraka tsara isika dia anjomara 9 izay voatsoka. Rehefa tsofin'ny anjely faha-7 ny anjomara faha-7 dia ho tanteraka ny zavatra ambaran'ireto kotrokorana 7 reto. Izay jaune ihany izany nahafantatra azy. Tsy misy olombelona nahalala ny zavatra nambarany afa-tsy jaune ihany. Avy eo jaune dia nitenenin'ny olona anankiray jaune nahaka ny boky teny an-tanany anjely ary nitelina an'izany boky izany dia voalaza fa hoe mamy ilay boky tao am-bavan'i jaune fa nangidy kosa ilay boky rehefa tonga tao an-kibon'i jaune. Ny fiavian'i Jesosy Kristy dia ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy marina izay tena miomana amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany dia ho fifaliana lehibe satria fahatanterahany fanantenana izay efa nandrasana ela be. Ny fiavian'i Jesosy Kristy satria dia hiara-hanjaka amin'i Jesosy Kristy sy hiara-hiaina amin'i Jesosy Kristy mandrakizay ny vahoaka, ny olony, ny ondriny, ny fofombadiny izay niandry azy. Izay izany nambara amin'ity hoe mamy tao am-bavan'i jaune ny boky izay nateliny. Fa rehefa tonga tany an-kibony kosa dia nangidy izany boky izany satria ho an'ireo izay tsy mety mino an'i Jesosy Kristy kosa dia angidy amin'izy ireo ny fiavian'i Jesosy Kristy araka ny zavatra izay efa hitantsika teo ary mbola ho hitantsika amin'ny toko manaraka fa hiamafy ny filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra ety ambonin'ny tany satria araka ny hitantsika teo amin'ny Apokalipsy 7:20 teo na dia efa misy aza ny fampitandremana nalefan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo trompetra nitsofina dia manamafy ny fony foana ny olombelona dia ho mangidy ho an'izay olombelona mandahy an'i Jesosy Kristy, mandahy havana amin'Andriamanitra ny fotoana izay niavian'i Jesosy Kristy, ny fotoana izay ilatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Izany akory tsy midika hoe tena mampatahotra tokoa izany ity bokin'ny Apokalipsy ity fa dia averiko ho antsika izay mino an'i Jesosy Kristy dia tena nataon'i Jesosy Kristy ho fantarintsika sy ho vakiantsika ny bokin'ny Apokalipsy mba ho fiomanantsika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy indray satria sady manambara sy mampafantatra antsika iza marina ny Andriamanitra inoantsika ny zavatra voambara amin'ny menan'i jaune, manambara ny zava-misy iainantsika ankehitriny ary manambara amintsika ny zavatra ho avy omanin'Andriamanitra ny amin'ny ho avy ihany koa. Dia atsahatrisika treto ny fizarana amin'ity androandroany ity fa ho tohizantsika manaraka indray dia mamporisika anao hatrany hamaky ny bokin'ny Apokalipsy. Mirary soa dia samy ho tahian'Andriamanitra indray.